للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب في عظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tantaran'ny manatitra araba ho antsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitra ny viva amin'izao fandaharana manokana mahakasika ny volana Ramadan sy ny tantaran'ny Mpaminany Moussa alayhi salam. Amin'ity androany ity raha lasana bavy dia tonga eo amin'ny fahadiminy émission na ny fandaharana isika. Melohan'izany dia andaontsika hijery le tenin'ny Mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy manao hoe: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا. Hoy Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe ny ohatra amin'ny tenako sy ireo mpaminany rehetra tonga teo alohako dia tahaka ny lehilahy anankiray zay nanamboatra trano lehibe, ka io trano namboarina tamin'ny alalan'ny biriky. Ka rehefa namboarina zany lehilahy zany io trano dia efa vita somatsara izany trano zany ary efa voahaingo, fa kosa misy karazany hoe biriky anankiray zay mbola tsy vita tamin'izany fotoana zany. Ka ny olona rehetra zay mandalo mijery an'izany trano zany dia maniry ary mahita an'izany trano zany ary miteny izy ireo hoe: raha ohatra ka io toerana anankiray na io biriky iray banga io no asiana biriky dia feno tanteraka izany trano zany ary mahafinaritra tsy misy kianina. Dia hoy Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe: fa ana mawdi'an labina. Izany hoe izao izy Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam no izany biriky tokony hameno any izany trano lehibe izany. Izany tenin'ny Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany dia hitantsika fa hoe ny mpaminany rehetra tonga teto ambony tany dia nitondra lalàna sy nitondra izany hoe fotom-pinoana miainga avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ho ampitaina aty amin'ny zanak'olombelona. Ary izy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no nanapitra no sady nampiaingo ary namarana tsy misy kianina ny zavatra rehetra tamin'ny fahatongavan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa andaontsika hijery amin'izay izany hoe tenin'ny Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mahakasika io teny io hoe ny mpaminany rehetra dia tahaka ny hoe trano anankiray namboarina fa izy Muhammad no nanapitra an'izany. Midika izany fa i Mpaminany Moussa alayhi salam dia tafiditra ao anatin'izany trano lehibe izany, izany hoe tranon'ireo mpaminany rehetra. Tiantsika tenenina eto hoe ny mpaminany rehetra dia samy naka anjara birikiny tamin'ny fanamboarana izany trano izany, na tonga ilay finoana mahafinaritra ary na tonga ny afatry ny Allah subhanahu wa ta'ala tonga tetỳ ambony tany mandra-pahatongavany zao fotoana izay iainantsika zao ary mandra-paharavany izao tontolo zao mialohan'ny hitsanganany fitsarana amin'ny farany. Andaontsika hijery ny Mpaminany Moussa alayhi salam ary efa nitantarantsika teto omaly mahakasika ny fahaterany Mpaminany Moussa alayhi salam. Ary amin'ity androany ity dia hijerentsika mandra-pahatongavany izany Mpaminany Moussa alayhi salam izany eo amin'ny izany hoe nafahazazany izany Mpaminany Moussa alayhi salam izany. Tadidio tsara fa i Mpaminany Moussa alayhi salam izay niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an manao hoe walitusna ala aini. Izany hoe eo ambany maso ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala no namola volana an'izany mpaminany Moussa alayhi salam izany, satria izy qaidun sana'ahu Allah, izany hoe izy no mpitondra anankiray, olona lehibe anankiray izay mitondra nandeha nandrava ny jadona izay nataony Firaona alayhi lana tamin'izany fotoana izany. Izany hoe qaidun sana'ahu Allah liyaqdi ala dhalim, izany hoe mpitondra anankiray hanala an'izany hoe didijadona izay nandalo teto ambony tany.
wa yuhawilu alqawlu almustad'afina ila quwwatin wa aizza. Zany hoe ary nanala ihany koa ireo vahoaka izay hoe andevo tanteraka tamin'izany fotoana zany ary nampiakatra azy ireo amin'ny farim-piainana zay lehibe ary lasa izany hoe olona afaka, olona lehibe izy ireo taty aoriana. Zany no karazany mission na ny andraikitra lehibe izay nitazominy mpaminany Moussa alayhi salam. Ary hitantsika ihany koa fa tantaran'ny mpaminany Moussa alayhi salam anisan'ny tantara niavaka tamin'ireo tantaran'ny mpaminany rehetra, satria ny fiainan'ny mpaminany Moussa nanomboka izy voateraka mandra-pahafatesany dia tandinin-doza hatrany. Zany hoe tandinin-doza, misy olona ihany mifofo ny ainy zany mpaminany Moussa alayhi salam zany. Hitantsika tamin'izy voateraka dia efa hita fa nivoaka adididy tamin'ny Firaona fa hoe tsy maintsy vonoina avokoa ny olona ny zazalahy avy amin'ny Bani Israely. Fa avitra tamin'izany izy rehefa natsipiny reny tao anatin'ny sobika zay nikorina nakeny amin'ny tranon'ny Firaona. Taorinan'izany rehefa natafa voaka, zany hoe natafamono olona tsina zay mbola ho hitantsika rahampitso izany tantara izany, dia noenjeny Firaona sy ireo sy ireo miaramilany izy tamin'izay fotoan'izay, zany hoe mbola tandinin-doza ihany ny fiainany. Ary nandeha izy tamin'ny fiainany dia zany hoe tandinin-doza foana ny fiainany mpaminany Moussa alayhi salam. Fa tombo Allah subhanahu wa ta'ala nyteny manao walitusna ala ainy, anao kosa fa mbola volaninao ry mpaminany Moussa dia eo ambany masonay. Zany hoe na tandinin-doza aza ny fiainany fa Allah subhanahu wa ta'ala dia miaraka amin'izany mpaminany Moussa alayhi salam izany isanandro. Araka mivolazantsika fa mpaminany Moussa alayhi salam dia voavolavola ary mizara efitra ny etape nandehanany mpaminany Moussa alayhi salam, tahaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam kosa dia 3 étapes, zany hoe ambaratonga 3 fotsiny no nandehanany manomboka tamin'ny fahavelomany sika tamin'ny fahafatesany. Tamin'ny vanim-potoana mpaminany sallallahu alayhi wasallam, zany etape voalohany nandalovany dia etape nanomboka izy voateraka mandra-pahatongavany wahyu na ilay afatra masina mahampaminany any Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ary ny ambaratonga faharoa izay nandehanany dia fitratel makkiya, zany hoe ny ambaratonga ny ainany tao Makka nanomboka ny afatra masina mandra-pa nandroany izy ireo azy tao Makka. Ary ny ambaratonga fahatelo dia fitratel madania na ihany koa ny etapo tao Madina zay niainany aoriany ny alany tao Makka ka natongavany tao Madina mandra-pahatongavany zany fahafatesany zany. Zay le etape telo na ambaratonga telo nandehanany niainany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa mpaminany Moussa alayhi salam kosa dia araka ny voalazantsika fa efatra no nandehanany. Voalohany nanomboka tamin'ny fahaterahany ziska teo amin'ny fahatelopolo taonany, ary niala tao amin'ny Egypta izy nandeha tao Madiana dia nandritra nio 10 taona ihany koa izy tao Madiana. Zay ny etape faharoa rehefa nandrositra tao Egypta izy, niala tao Egypta nandeha tany Madiana tany Jordanie, dia etape faharoa. Ny fahatelo dia ny fiverenany tao Egypta nakan'ireo Bani Israely nandritra ny 15 taona no nipetrahany tao Egypta indray, namoaka ny Bani Israely teo ambany fanagejany nataon'ny Firaona. Ary ny etape farany rehefa niala teo izy ireo dia rehefa niala teo izy dia niaraka niaina tamin'ny Bani Israely, zany mbola namolavola ny Bani Israely nandritra ny 15 taona ihany koa izy zay vao niala teto ambony tany, zay vao tratrany zany fahafatesana mpaminany Moussa alayhi salam. Zany hoe mpaminany Moussa alayhi salam dia anisan'ny mpaminany nijaly ary niaritra ny mafy teto ambony tany. Ary fiainan'ny mpaminany Moussa alayhi salam matetika dia mifandray amin'ny rano ihany koa araka mivolazan'ireo manam-pahaizana, satria hitantsika tsara tamin'ny voalohany mpaminany Moussa alayhi salam dia voateraka izy dia efa natsipiny reny tao anatin'ny rano. Ary rehefa tonga tao amin'ny kasr na tao amin'ny lapan'ny Firaona izy dia ny lapan'ny Firaona dia eo akaikin'ny rano, zany Nil eo ambany. Zay no araka ny tenin'ny Firaona alayhi lana manao hoe alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti, zany moa tsy zao ve ny mpanjaka lehibe ny Egypta ary io izy ny rano mikorina eo ambany ny tranon'ny Firaona. Zany hoe voalohany izy natsipondreny tao amin'ny ranony tao anatin'ny Nil, ary rehefa mipetraka tao amin'ny Firaona izy mbola teo amoron'ny rano ihany koa
ny fiainany. Ary rehefa avy izy mivezivezy tamin'ny reniny satria izy nampinonony reniny dia miverina ty amin'ny lapan'ny Firaona dia mbola mipetraka amoron-drano ihany koa ny reniny. Ary rehefa avy izy rehefa nienjen'ny Firaona dia mbola tao amin'ny mer rouge ihany koa no nahafahany nandrindrika ny Firaona na ary nahafaty ny Firaona rehefa mbola hitantsika izany tantara izany. Ary rehefa avy izy tonga tany amin'ny toerana izay nisy amin'ny Bani Israely dia mbola misy tantara ihany koa mifandray amin'ny rano izay niarahany tamin'ny ilay mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala antsoina Khidr dia tamin'ny Majma' al-Bahrain ihany koa no nahitany izany. Izany hoe fiainan'ny mpaminany Moussa alayhi salam voaentsika lalandava tandindondoza ary mbola mifandray tanteraka amin'ny rano fona araka ny voalazan'ireo manampahaizana amin'ny finoana Islam. Ary mpaminany Moussa alayhi salam raha ohatra ka izy namboariny Allah subhanahu wa ta'ala izany dia tadidio tsara fa ny fanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala na famolavolany Allah subhanahu wa ta'ala ny mpaminany Moussa alayhi salam teo ambany masony dia miankina amin'ny zavatra maromaro, izany hoe eo amin'ny 20 na 7 na 10 eo no zavatra izay tsy maintsy iainany olona anankiray izay vao lasa mpitarika lehibe izy. Ndao jerentsika ireo zavatra 10 ireo. Ny voalohany zany ar-rahma, ny famindram-po. Misy ny olona mpitarika nefa tsy mamindra fo izy. Zany mpitarika tsy mamindra fo zany dia lasa mpanao dictature na dijadona zany olona zany. Hita zany tamin'ny vanim-potoana izay nisy ny Hitler sy ny Firaona dia izy ireo mpitarika izay fantatra maneran'izao tontolo zao saingy fantatra tamin'ny tsy fisian'izany famindram-po zany. Fa mpaminany Moussa alayhi salam na dia hoe matanjaka na dia hoe manana maizy azy fa kosa ny aina tao anatin'izany rahma zany. Ary rahma zany dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala ho azy tamin'ny famolavolany reniny azy. Satria tadidio tsara fa mpaminany Moussa alayhi salam dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala reny anankiroa. Zany hoe ny reniny tena niteraka azy izay nampinono azy ary ny reniny izay natsangana azy na ny mère adoptifny zany Firaona Moussa alayhi salam zany dia nivadiny Firaona. Sady nazy fitiavana sy ny famindram-po avy amin'ny reniny izay niteraka azy sy nampinono azy no sady nazy fitiavana lehibe ary famindram-po tamin'ny reniny izany hoe nanangana azy. Izany hoe ny zaza anankiray mba hahatonga azy olona ambony ary hahatonga azy ho mpamindra fo any aorina any dia tsy maintsy mahazo izany hoe fitiavany reny izany. Zany dia atsipy ho antsika rehetra. Ny zaza anankiray dia ilaina ny fitiavan-dreny mba ahafahany mahazo an'izany famindram-po. Fa ny zaza anankiray izay tsy voataiza tsy voavolavola ny vehivavy anankiray dia lasa tsy misy an'izany famindram-po na tsy misy an'izany rahma zany fa lasa dictature izy. Ka mpaminany Moussa alayhi salam rehefa nahazo an'izany tarbia na fitazana tamin'ny reny anankiroa izay hoe mama niteraka azy sy nampinono azy sy ny vadiny Firaona dia lasa nahazo an'izany famindram-po zany ny fiainany teto ambony tany. Ny faharoa dia quwwat badaniya, izany hoe mpaminany Moussa alayhi salam dia anisan'ny ranjanana matanjaka lehibe no sady lava ary misokatra avokoa ireto vatany rehetra dia hitantsika fa matanjaka izy. Zany ilaina mpitarika anankiray satria ny mpitarika amin'ireo Bani Israely indrindra dia takiny izy ireo ny olona matanjaka no sady ranjanana tamin'izany vanim-potoana izany. Ary ny suifa manaraka na ny toetra manaraka izay tokony ananan'ny mpitarika anankiray dia ta'limul mumayyaz, izany hoe ny fianarana izay miavaka. Ka mpaminany Moussa alayhi salam nalefany Allah subhanahu wa ta'ala tao amin'ny tranony Firaona satria voarara tamin'ny Bani Israely, voarara tamin'ireo zanak'Israely ny fampianarana ary na dia Egyptianina aza tsy mahazo fampianarana tahaka ny ao amin'ny tranony Firaona satria ao amin'ny tranony Firaona dia mifamezivezy ireo mpampianatra mandeha mampianatra ny Moussa ary Moussa tamin'izay fotoan'izay antsoina hoe Amir Moussa. Zany hoe Amiry araka ny voalaza dia prince, zany hoe mpanjaka handimby amin'ny Firaona rehefa Firaona maty satria izy natsangana ireo tsy niteraka ary tsy maintsy Moussa alayhi salam no mety hitarika izany Egypta zany aorian'ny fahafatesan'ny Firaona ka namena anarana hoe Amir Moussa izy tamin'izay fotoan'izay na prince Moussa tamin'ny fotoana io. Ary manaraka an'izany ny zavatra zay tokony hananany olona anankiray izay hoe hitarika ny vahoaka anankiray satria nalazy ireo anatin'ny fangejana andrany amin'ny fahalalana dia al-hurriya kamil, zany mila olona afaka
tsy mila olona voageja na olona zany hoe manjary vazain'olona izy na tsy omen'olona voninahitra raha ohatra ka andevo izy. Ary zany indrindra nanalany Allah subhanahu wa azy tao anatin'ny fanandevozany nahazo ny Bani Israely ka nandefasany azy tany amin'ny lapa zay nisy any Firaona. Ary zany horia na izany fahalalana azo ny mpaminany Moussa alayhi salam zany de tsy natahotra amin'ny Firaona itsony izy, satria ireo Bani Israely dia nigejaina fa hoe Firaona sy ireo Egyptianina rehetra tenenina fa hoe Firaona zanahary, zany Firaona ilay tompoina, tsy misy tompo afa-tsy Firaona tamin'izany fotoana zany. Nefa i Moussa rehefa Allah subhanahu wa ta'ala tao amin'ny trano Firaona de hitany ty Firaona ty olombelona tahaka ny olombelona rehetra, misakafo, mandeha WC, mandeha manao zavatra rehetra zay ataon'ny olombelona, ka tsy natahotra azy izy rehefa miverina avy any Madiana mandeha nitsangana devant Firaona tamin'izay fotoan'izay. De manana zany horia zany. Manaraka an'izany dia ashaja na ihany koa ny courage, mila olona manana fasahina zany, izany hoe olona hitarika ny vahoaka anankiray. Ka zany ny anisany nazony mpaminany Moussa alayhi salama ihany koa. Ny manaraka an'izany dia katmusir, zany hoe olona mahay manafina ny zavatra nomena azy, zany hoe fahalalana nomena azy. Inona no antony tenenina zany? Satria tadidio tsara fa Moussa alayhi salam dia mipetraka tao amin'ny tao andapa, fa izy mandeha minono any amin'ny mamany, tena mamany. Rehefa lehibe izy, ny lehibe rehefa mandeha teo amin'ny 30 taona teo de mivezivezy amin'ny trano anankiroa zany. Zany hoe trano anankiroa, sady tato andapa izy no sady mandeha mamangy ny reniny. Rehefa nandeha mamangy reniny izy dia hitany reny tia olazainy reny hoe izy no reniny, no tena reniny fa tsy le ray ao andapa. Inona ny fomba nataony reny ny lazany zany? Zero tsara ihany koa afatra ho an'ny vehivavy mpino Islam, zany hoe reny mahay mampita afatra. Inona zavatra zay nataony reny? Tamin'ny fampitany hafatra fa hoe Moussa alayhi salam ianao dia zanako, nisy etape maromaro nandalovany. Voalohany nolazainy, notantarainy ny tantaran'ny mpaminany Yusuf alayhi salam. Notantarainy tantaran'ny mpaminany Yusuf alayhi salam tamin'ny mpaminany Moussa alayhi salam, ka lasa tiany Moussa alayhi salam le tantaran'ny mpaminany Yusuf alayhi salam, ka tiany zany. Ary rehefa tiany zany dia ananany karazany hoe targetra, zany hoe nalainy tahaka izany olona izany. Ary rehefa tonga ato andapa izy dia miresaka mahakasika Yusuf alayhi salam, dia satria Yusuf dia mahboub ladal jamia, zany hoe tian'ny olona rehetra, na Egyptianina nakaty azy, na Exos nakaty azy, na Bani Israel nakaty azy, dia tsy misy olana tamin'izay fotoan'izay. Nandeha ny andro, nandeha ny volana, de niteneny ny reniny Moussa tamin'izay fotoan'izay, hitanao le olona zay nitantarako taminao Yusuf alayhi salam, io ne dadabenay, hoe dadilainay, izany Yusuf alayhi salam. Ka nanomboka teo dia nitongilana kely tany amin'ny Bani Israel ny fony Moussa alayhi salam, satria tsy fantany izy io avy amin'ny Bani Israel. Fa nanomboka teo izy nanomboka nitongilana tany satria le olona zay mendrika ny tantarainy reny dia avy amin'ny Bani Israel. Ka nanomboka teo somary nitongilana tany amin'ny Bani Israel ny fony mpaminany Moussa alayhi salam. No sady ihany koa rehefa tato andapa izy mahita le tasarrufat na le fietsika ataon'ny Firaona dia fietsika ratsy tsy de tsara, dia somary nitongilana tany amin'ny Bani Israel. Rehefa nandeha ny fotoana dia nitantarainy reniny Moussa fa hoe ny antony nahatonga anay zao lasa mifanandevozana dia zao no antony nandalo. Dia nanomboka nalahelo Moussa alayhi salam azy ireo, nanomboka nankatia ilay reniny, tena reniny nampinono azy izy, ka nanomboka nanalavitra ny Firaona ny fony mpaminany Moussa alayhi salam. Ka tamin'ny farany rehefa hitan'ny reniny fa hoe tena mankatia ny Bani Israely Moussa, dia navoaka n'ilay secret manao hoe ana ummuka, zao izy ny reninao ry Moussa, fa zao ny zavatra nandalo ka nafeniko anao hatramin'izao fa tonga amin'izao fa miangavy anao mba hanafina an'izany sirry zany. Rehefa reniny Moussa, rehefa reniny Moussa zany, eny Moussa izay teny zay, dia nanganoany ranomasina ary fihininy ilay reniny ary nafeniny, izany hoe mahalomatina izany resaka mahakasika ny reniny izany. Ka tamin'izay fotoana zay dia anisany hoe fantany zany fa io reniny ka nafeniny izany zavatra izany, satria raha ohatra ka fantany Firaona fa io no reniny ary Moussa tsy hoe Egyptianina fa zanaky ny Israelianina, dia tsy maintsy ho vonoany amin'izay fotoana zay ka nafeniny Moussa. Ho anao zany zay hoe olona
mila amin'ny toerana ambony na hitarika vahoaka dia tsy maintsy misy manafina ihany koa ireo secret maro samihafa. Misy secret zay tsy azo ambaran'ny olona mihitsy nizaniza, na dia vadinao aza, na dia zanakao, na dia ina aza, fa misy secret zany tsy maintsy tazominao rery mba tsy hiparitany zany ka hahatonga ny karazany hoe fangejananao na ihany koa famononao amin'ny farany. Zay no mahakasikasika ireo suifa na ireo toetra zay tokony hananan'ny olona ary nananan'ny Moussa zany, ary zany natonga ny Allah subhanahu wa ta'ala ny teny manao hoe walitusna ala aini, ianao dia ho volavolaiko eo ambany masoko ry mpaminany Moussa alayhi salam. Ka zany natonga azy kalimo miresaka mivantana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah atsika raha pitso dia haka ny fahatandroany mpaminany Moussa alayhi salam, satria misy tranga lehibe zay nandalo teo amin'ny fahatandroany Moussa alayhi salam ka natonga azy voaroka tao Egypta na nandositra tao Egypta nandeha tany Madiana. Ka inshallah rendez-vous-ntsika raha ampitso mahakasika an'izany tranga lehibe niainany mpaminany Moussa alayhi salam. Tapitra ny fandaharantsika isaoranao nanaraka an'izany hatramin'izao fiafaran'izao mameno fotoanao amin'ny raha ampitso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته. بالله رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية. كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب في عظات.